Indray mbava kely kosa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana, mbola mahakasika olona maro eto amintsika ny aretin'ny tosidra sy ny fo. Noho izay indrindra raha moa dia misy ny hetsika fizahana ara-pahasalamana atao amin'ny vidiny mirary izay karakarainy fikambanan'ireo zatovo fantinina tanterahana manomboka rahampitso moa izany ka hatramin'ny faharoan'ny volana marsa izao eny amin'ny Funès Ambohibao. Nisy ihany koa moa ny valandresaka mahakasika an'izay fahasalaman'ny fo sy ny lalandra izay karakarainy ity fikambanana ity tamin'ity androany ity. Ny akon'izay iarahana amin'ny rotsy rakotiny iray ny Simamy Rasoanaivo. Ny fahitana fa somary mitombo ny tahandreo olona marary vokatry ny tosi-dratsy tomombana nahatonga ny fikambanany zatovo fantinina ny karakara valandresaka manokana mahakasika ny fahasalaman'ny fo sy ny tosi-dra. Anisan'ny profesora amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny fo izay namelabelatra ny momba an'izany i profesora Rabearivonirina. Ndroapolo isanjato hatramin'ny 20 isanjato n'ireo tanora mihoatra ny 12 taona no betsaka miakatra tosi-dra na ihany koa voany aretina vokatry ny fiakarany tosi-dra. Raha ny famelabelarana natao androany moa zany le conférence de débat dia hita tokoa zany fa hoe ataontsika eo s'intéresser amin'ny fahasalaman'ny fo sy ny lalandra no olona betsaka zany milina tia fantatra momba ny aretin'ny fo sy ny lalandra. Hitantsika amin'ny fanontaniana napetraka olona teo fa misy karazana maro mihitsy zany fanontaniana napetraka manodidina ny fahasalaman'ny fo sy ny lalandra amin'ny ankapobeny dia momba ny fiakaran'ny tosi-dra manokana. Eo amin'ny fandidiana zany misy karazana fandidiana vita eto Madagasikara dia misy kosa aloha tsy vita eto satria mila fitaovana izay mbola tsy ananantsika fa maro ihany koa no azo atao eto toerana. Ny isan'ny olana lehibe indrindra eto amintsika dia ny tsy fahampian'ireo mpitsabo misahana manokana ny fikarakarana ny aretin'ny fo sy ny lalandra. Eo amin'ny 10 maherika eo izy ireo eto Madagasikara. Mandritra ny 3 andro manomboka rahampitso hatramin'ny faharoa ny volana marsa izao moa dia isy ny fizahana ara-pahasalamana atao amin'ny vidiny mirary ka mahakasika ny fo sy ny lalandra manokana no tanterahina eny amin'ny Funès Ambohibao.